Aleluia, zay avy ato amin'ny fiangonana Kristy Mbasia Madagasikara dia falmerabanao zahay amin'ity marainany zoma fa 12 ny volana May ity. Fandray zahay mizaranao ny rapsody ny famarinana izay ten'Andriamanitra izy io, soratan'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Krisy zarainao antsika isan'andro. Androany izy dia mitondra lohateny hoe aoka ho sa nefa manetry tena. Ten'Andriamanitra ao amin'ny jaona voalohany 4:4 no jerentsika. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naresireny satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Hozy izy ny fanazava lelan'Andriamanitra. Ny fahalalanao manokana hoe izy ianao ao amin'ny Kristy dia azo antoka fa hitondra fahatokiana sy fahasahiana ao anatin'ny fanahinao. N'aiza lehanao dia mitondra tena amin'ny fahatokiana sy famendrehana. Na dia eo aza ny fanamby dia sa ianao, tsy azo mitahorina ianao. Jereo nge Jesosy Tompo hoe raha nitsangana teo anatrehan'ny Pônty Pilato izy, tsy azo nampitahorina izy, fa naneho fijoroana vavolombelona tsara sy fanehoana fahasahiana. Tompo Jesosy dia teo amin'ny fanapahana mandrakariva izy. Nitafy fanetretena izy, nefa tsy natahotra na inona ary na iza na izy. Toy izany koa aza vela isakananao ny tahotra na ny enatra. Manajany ny olona sy manetretena, fa tsy mety ampitahorana kosa nefany. Mitenena rehefa ilainy izany ary hevelao ho reny ny feonao. Aleluia. Hozy izy lelan'Andriamanitra fony ao mbola zaza hozy izy. Dia mahiran-tsainao tany am-pianarana, saingy tsy nanana fahasahiana loatra, na dia haiko aza mivalin'ireo fanontaniana napetraky ny mpampianatra tao an-dakilasy dia nisalasala aho ny anangana ny tanako. Ny hafa izay nanana fahasahiana na dia diso azy izay nolazainy dia nahazo ny fifantohana mpampianatra sy ny fanajana. Niova nefa izany rehetra izany rehefa nandray ny fanamasinao, lasa sa ary tsy nisy tahotra aho. Haleluia. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana ny fananana ny herim-po sy ny fahasahiana. Tsarovo ny fananarana nomen'Andriamanitra an'ny Josoa rehefa nanomboka ny fanompoana izy. Koa mahereza sy mahatanjaka tsaina ianao. Ao amin'ny jaona toko voalohany 1:7 tatsika an'izany ten'Andriamanitra izany. Maro manana fahalalana sy fahaizana tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny toerana misy azy, saingy matetika ny samijoro. Ireo izay miteny mafy, marina na diso, dia ireo ihany vao marika sy ajaina ary ahinsy raha ilaina izany. Na dia miaraba olona azy ianao dia aoka ny feonao azava sy misy fahatokitena, aza migongonana na miemotra eo anoloan'ny zavatra tsy azo antoka, mitenena ny fahasahiana. Haleluia. Miaraba amin'ny fahasahiana ary miaina amin'ny fahasahiana. Nomen'Andriamanitra fanahy mahery ianao, fa tsy fanahy osy, fa tsy fitahotra nomenanao. Manaova dingana amin'izany hery izany ary ataovy reniny feonao, fa ampifandanjao miaraka amin'ny fanetretena nefa izany. Ny fahasahiana dia tsy fisehosehoana nefa. Ny teny fahasahiana dia miorina amin'ny fahatokiana miaraka amin'ny toe-tsaina maro ampiarina. Haleluia. Mino fa nandray zavatra be ianao tamin'ny fampianarana